Mampitombono amintsika rehetra ry havana ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Alahady faharoa ny volana May. Alahady ihany koa nefany natokany ato amin'ny sahana FJKM sy eto anivon'ny fiangonantsika hitondranam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina. Andeha ry havana hosokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Romanina 9. Zay ny perikopantsika amin'ity anio ity, Romanina 9 ny andinin'ny 4 ka hatramin'ny 7. Ny Romanina 9 ny andinin'ny 4 ka hatramin'ny 7. Verenantsika hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa izany teny izany. Fa izay taria amin'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahm-pandevosana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay antsonantsika hoe Abara eo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika dia miara-manamboninahitra aminy koa. Amen. Asikasiny Paul ry havana ato amin'ity epistily ny Romanina 9 ity ny amin'ny hoe asan'ny fanamasina eo amin'ny fiainan'ny mpino. Ary izany no ananganantsika ny lohahevitra sy anaovana antso ho amin'izao alahady fitrotronam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina izao, ny amin'ny hoe ekeo ny asan'ny fanamasina. Ekeo ny asan'ny fanamasina. Fa ny fanamasina no mitondra atsika ho tonga zanak'Andriamanitra ry havana. Ny andinin'ny 4 dia milaza an'izany manao hoe fa izay taria amin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Eto izany ry havana dia milaza mihitsy fa tena kibo miteraka atsika ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny fankatoavana sy ny fanekena ny fitarian'ny fanamasina. Ny teny hoe tariana eto dia tsy milaza fotsiny an'ilay teny mahazatra hoe guide na ny hoe mampahafantatra sy manondro fotsiny, fa ambara mihitsy any amin'ny dikateny hafa ny hoe conduire, izany hoe ilay fanamasina tena mitondra, ilay fanamasina tena manam-pahefana ao anaty. Eto izany teny hoe ny fanamasina no mitondra atsika, ny fanamasina no mitondra ny olona ka mahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra. Izany ny asan'ny fanamasina eto ry havana. Ao ambadika ny hoe manaiky ho tarian'ny fanamasina dia tsy afaka misaraka amin'izany zany ry havana ny fahatsapantena ny tsiraray avy ho tsy maleo teny ho azo samy mirery izy. Ny olona izay matsapa sy matsiaro fa tsy maleo tena ihany ry havana no afaka iaina sy ankatoa ny fitariana izay atao aminy. Eto izany dia toa milaza sahady fa ny fankatoavana ny fitarian'ny fanamasina dia fanekena hiankin-doha tanteraka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Zany ny fanekena izay antsona atsika mpino kristianina. Ao ambadiky ny fanekeko ny fitarian'ny fanamasina eo amin'ny fiainako izany, ny fanehoako ny fiankinan-dohako tanteraka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, manomboka amin'ny kely indrindra izany ka hatramin'ny lehibe. Tena fepetra zany, mahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra. Ny fanehoantsika fiainana maneho fiankinan-doha tanteraka amin'Andriamanitra ry havana. Zao mantsy ry havana, izay ompana ny fiankinan-doha atsika betsaka no anapaka sy hitarika atsika hanao ny sitrapony. Raha Andriamanitra zany, raha ny fanamasina no ekentsika hiompana ny fiankinantsika, dia izy no anapaka sy hitondra sy hitarika atsika hanao ny sitrapony ry havana. Tandremo nefa ry havana, raha zavatra hafa no ekentsika hanompana atsika ny fiankinatsika, raha zavatra hafa no ekentsika hanapaka eo amin'ny fiainatsika, hitarika atsika, dia izay ekentsika hanapaka eo amin'ny fiainatsika, hanjaka eo amin'ny fiainatsika, izany no hitarika ny kristianina hanao ny sitrapony. Antso arany havana, ekeo ny fitarian'ny fanamasina, fa ny fanamasina no hitarika atsika hanao ny sitrapony ry havana. Mampandiny tena atsika zany zao ny hoe
inona no manjaka sy manapaka eo amin'ny fiainako. Mitandrina tsara ry havana isika fiangonana kristiana, mitandrina tsara isika vahoaka an'Andriamanitra, isika mpino. Ndrao dia voatariky ny filana fotsiny, ny filan'ny tena fotsiny, ndrao dia tarihan'ny fihetsem-po fotsiny, fa tsy eo ambany fitarihan'ny fanamasina. Ary zany nanaovana antso indrindra ho an'ny lehilahy kristiana. Ry lehilahy ô, meteza ho tarihan'ny fanamasina, fa ny fanamasina no hitarika atsika hayanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanamasina no mitarika atsika ho tonga tena zanak'Andriamanitra marina. Eto arandriavana, raha Jesosy Kristy tompo no ekentsika hanjaka sy hanapaka eo amin'ny fiainantsika, dia ilay Jesosy manjaka no hitarika atsika hanao ny sitrapony. Ilay Jesosy ekentsika hanapaka eo amin'ny fiainantsika, izy no hitarika hampanao atsika ny sitrapony. Ary zany no antso ny lehilahy kristiana, zany no iantsona ny fiangonana amin'izao hira hoe mandrosoa Jesosy tio, mandrosoa ato am-poko ianao, ho mpandidy, ho mpanjaka ny fiainana. Tsy misy lalaka-kafa ry havana, tsy ezaky ny tena samirery fotsiny no ahatonga atsika ho tena zanak'Andriamanitra. Tsy ezaky ny tena samirery fotsiny no mahatonga atsika hay manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny fanekentsika hanjakany Jesosy, ny fanekentsika hiankina tanteraka amin'Andriamanitra, maneho fiainana miankin-doha. Ny fiainana miankina ry havana dia milaza manao hoe mihera vao manao zavatra, mihera amin'Andriamanitra aloha, mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra aloha. Zany ny toe-piainana takiny. Rehefa manjaka ao anatinao Jesosy, ho haitsika ny mankalaza azy. Rehefa manjaka eo amin'ny fiainantsika Jesosy, ho haitsika ny manandratra azy. Ary zany no hira ihany kiny hoe hira ao mafy ny fideranan'Andriamanitra. Hira roa avy hatrany, mandrosoa hira. Ndraindray iaho maniatsy miala minao Jesosy dia haleo tena ka mbody tsy jerena mandika ireo vitridikao reo ala izao mandratra fosana fanay mamatotray mandodoko afoko ireo fa ampy izay mandrosoa mandrosoa ato ampoky ana Adubugi ride soti utantana nawauchi anatalana
hanao tenerana fizay sitrakao no sitrako voadiko ireo masonandro izay miotokampoka ity anao ka tsy ampirafy amin'ny lalanaty fa hoanao irery aho Jesosy Kristy mandroso mandroso ato ampoky anao tsy hipanakany sotio mandrosoa ato ampoky anao pandity tsy hipanjakany fiainako pandity tsy hipanjakany upanditi sihipanjakani fiaina upanditi sipanjakani fiaina irao mafy ny hira fiderana irao mafy ankaroavo ny fanakana ankaroavo irao mafy ny hira fiderana irao mafy karoavo ny fanatrana karoavo mendrika azy ny toa idera sy laza ambony indrindry mendrika azy ny tokony oa idera sy laza ambony indrindry Alleluia, wanao Jesosy tompona, Alleluia, osane, Alleluia, wanao Jesosy tompona. Misaurazy fa tsara ny asany misaurazy fa maro loatra ny sono menao maro loatra
Misao razy fa tsara ny asany, misao razy maro loatra ny sonomeny anao, maro loatra endrika azy ny tokony ho azy, ny dera sy laza ambony indrindre. Endrika azy ny tokony ho azy, ny dera sy laza ambony indrindre. Alleluia, he hosane, alleluia, ho anao Jesosy tompona. Alleluia, he hosane, alleluia, ho anao Jesosy tompona, 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 ho anao Jesosy tompona. Wanao Jesosy tompona, 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 wanao Jesosy tompona. Voalohany resantsika teo ry havana ny hoe keo ny fitarian'ny fanamasina no mitarika atsika, mitondra atsika ho tonga tena zanak'Andriamanitra marina, hanao ny sitrapony. Jesosy manjaka eo amin'ny fiainantsika no antoko izany, fataterahana izany rehetra izany. Fa ny faharoa ry havana, ny antso faharoa, ekeo ny asan'ny fanamasina. Fa ny fanamasina no manafaka atsika amin'ny fanompony ny andevon'ny tompony, fa mametraka atsika amin'ilay fifandraisan'ny ray sy ny zanaka. Ny andininy 5:12 ry havana no andeha jerentsika sy rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nandray ny fanampandevozana ho amin'ny tahotra indray anareo, fa nandray ny fanahany zanaka natsangana izay antsointsika hoe Abaray. Ny fanamasina io zany no manafaka atsika amin'ilay fanompony andevon'ny tompo, ilay fanompona esklave amin'ny maître. Ilay sarina lain'ny Paoly apôstôly zany dia ilay fanompona esklave tamin'ny andro ny vanim-potoana ny hoe manompo noho ny tahotra, ilay fanompona voamariky ny tahotra. Ny fanamasina zany ry havana eto dia maneho atsika no tokony ho fahatsapana ananantsika rehefa manompo an'Andriamanitra na mifandray aminy isika. Tsy fahatsapana toy ny an'ny andevo atao amin'ny tompony tamin'ny andro izay nisiny zany ry havana, ny hoe manompo noho ny tahotra, manompo noho ny fisian'ny didy, milaza ny mampanompo azy fotsiny ihany. Tsy izany, fa ny fanamasina dia mametraka atsika kosa ho amin'ilay fifandraisana vaovao, dia ilay fifandraisan'ny ray tiana amin'ilay zanaka tiana. Izany ry havana no fahatsapana tokony hananatsika izany. Izany hoe raha ahitsy zany dia ny hoe fanompona voamariky ny fitiavana. Zany no antso ataon'ny tompo amintsika androany, ny fanompona voamariky ny fitiavana. Zany ry havana ny teny ampiasaina sy ambaran'ny Paoly eto ny hoe ny teny aramenianina ny hoe Aba, izay milaza fifandraisana lalipaka, ilay fifandraisana mafiorina amin'ny fitiavana eo amin'ny ray sy ny zanaka. Toy izany ry havana, toy izany no hitarian'ny fanamasina atsika, toy izany ny asan'ny fanamasina, mametraka ao anatintsika ny fahatsapana, fa tsy fanompona fefanompona toy ny esklave akory no hanompontsika an'Andriamanitra, ka fanompona marian'ny tahotra na marian'ny zavatra hafa fotsiny, fa fanompona ateraky ny fitiavana, fanompona ateraky ny fantsapam-pitiavana izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Ary zany ry havana no niaviny ny fanontanian'i Jesosy any Petera any amin'ny filazantsara araka ny Jaona, dia nanontaniany Jesosy hoe ry Petera zanaky Jaona, motiava ianao. Tena fototra ny fahatsapam-pitiavana sy ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fanompona ry havana. Ary zany no hitarian'ny fanamasina atsika, ny hoe fahatsapana manao toy ny ahoana
no ao anatinao rehefa manompo ianao. Fanontaniana mipetraka zany amintsika teny hoe manompo be ve ianao ankehitriny? Mahatsiaro hoe tena manompo be tokoa ve ianao? Mahatsiaro hoe tena mahafoy amin'ny asan'Andriamanitra tokoa ve ianao? Mahatsiaro hoe tena mahafanafo amin'ny asan'ny Tompo ve ianao? Fa fanontaniana tsy afa-misaraka amin'izany ry havana dia izao ny hoe voamariky ny fitiavana ve? Izany fanompoana rehetra ataonao zany. Voamariky ny fitiavana ve? Izany fanompoana rehetra ataontsika izany. Ry hava malala rehetra ao amin'ny Tompo, tsy afa-misaraka amin'ny fitiavana sy ny fahatsapam-pitiavan'Andriamanitra ny fankasitrahan'Andriamanitra ny fanompotsika. Mametraka ny fanontaniana hitondra tsika ho any amin'ny fandinihan-tena ry havana ny hoe voamariky ny inona kosa ary ny fanompoana izay tanterahako ankehitriny. Misy mantsy ry havana manompo noho ny tahotra, manompo noho ny enamaso, manompo noho ny andraikitra. Mihoatra lavitra ny tokony hitiavantsika ny andraikitra izay apetraka amintsika no tokony hitiavantsika n'Andriamanitra izay tompony ny andraikitra izay raisitsika. Tsy hoe manompo an'Andriamanitra mba ho tiany isika akory, fa isika ny resy lahatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra voalohany izay nitiavany atsika, zana ny mahatonga atsika anompo azy ry havana. Ny antso ny Tompo ara dia izao, izay endrasan'Andriamanitra amintsika, izay endrasan'Andriamanitra amiko dia ny fahatsapana ao anatiko, fa izany tongeto amin'ity fiangonan'Andriamanitra ity. Za manao ny fanompoana ao anatin'ny sampana, za mikelaina fantatra amin'ity asan'Andriamanitra ity, tsy noho ny hafanam-poko fotsiny zany, fa noho ny fahatsapako fa tia loatra Andriamanitra. Nanolotra ny aina monjy aho, izany no hery manentana sy manosika ny kristianina ho tia sy hanompo an'Andriamanitra. Ny fanompoana tsisy fitiavana ry havana dia zava-poana eo anatrehan'Andriamanitra. Zava-poana eo an'izany no namafisiny Paoly hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manam-pitiavana aho, dia tonga varahana maneno sy kipantsina mikarantsana ihany. Ny antson'ny Tompo ara ankehitriny ry havana, aoka ho tsapatsika mialohan'ny zavatra rehetra, fa fitiavan'Andriamanitra nalora ny ainy hamonjy atsika. Aoka ho tsapatsika mialohan'ny zavatra rehetra, fa izasianao izao ilay zanaka tian'Andriamanitra. Namoizany ny ainy, izasianao izao ilay tian'Andriamanitra, tsy hoe ny andry aho tsara Andriamanitra vo ny tia ahy, fa zasianao ilay mbola ratsy, zasianao ilay mbola tsy nahalala akory azy no efa notiaviny. Ambara aminao androany fa izasianao na inona na tohinana misy ianao, toerana misy ianao, mbola hitoeranao ankehitriny. Ambara aminao androany fa ianao ilay zanaka tian'Andriamanitra, tiana ianao, ny ainy ara-natolono anao, fa kosa ny antso dia ny hoe izay mba foinao hoe raha mahatsiaro nandray fitiavana toy izany ianao, manana diditsika ry havana ny hifankatia koa, manana didy ny hifankatia sy zara fitiavana koa isika ry havana. Tena mariky ny tsy fandraisam-pitiavana ny fankahalana ry havana. Marika miseho ny amin'ny tsy fandraisan'ny fitiavan'Andriamanitra ny fisiany ny fankahalana. Indrindra izany ry havana no antso atao amin'ny fiangonana. Tsy miantso fampihavanana fotsiny ny fiangonana, fa miantso ny andraisana sy ny atsapan'ny fiangonana ilay tena fitiavan'Andriamanitra. Fa rehefa voaray ianao sy tsapanao ny lanjan'izany fitiavan'Andriamanitra izany, ho haitsika ho azy ny fankatia ry havana, ho haitsika ny hanaparika n'izany fitiavana izany. Izany mila matsapa aloha, fa izao ilay ratsy indrindra nefa notiavin'Andriamanitra ka tonga zanaka tiany. Izany no antso ataony reto sampana lehilahy kristianina reto manao hoe zanaka tiana mifankatiava.
So sianao efa samy nanay ny voady sina noloteny anompo Jesody ankehitriny ny zara ny lalana ka tsy ny fandra ny ady antrano mirafy ny fanaratsy Sabuba ni faly fa hoe nandresy ahitatsika ny fandevilevy manino maroa isika raha toy ifamela
satria tanjony ray nondeha ipodiana tsy vitany fiseserana fotsiny papa nafanakianana mamoamoavy ireo eny isika miaraka mifampisalamy miara-miasa lasany Jesu atombo Betami we mami fantatiava tumete motu timba voata yani laza papiana ninuni zarazara ati ulu anoris timba voata vitani sesera na kutili wapa Nafanakiana na mamuamua milewende Isikania kami papisala miasa Wanadasa ni Jesu atumbu Jibikani fisesera na futi ni papa Nafanakiana na mamuamua Kamiara kami fampi salami miasa Zay ilay fanompona andrasan'i Jesosy amintsika riavana dia ilay fanompona voamariky ny fitiavana. Aoka zany tsy ho zavatra hafa no hanamarika ny fanompontsika. Ny fiainam-panompontsika tsy ho maria ny zavatra hafa tahaka izay nambarany hira teo. Maria ny fizarana, Maria ny ady, Maria ny fitsotoana. Fa ho voamariky ny fitiavana. Zany ilay fanompona satria asan'ny fanamasina no mitarika atsika hana-pitiavana atsiaro alay fitiavan'Andriamanitra. Fahatelo farany havana ekeo ny asan'ny fanamasina fa ny fanamasina no mampaharitra atsika hiatrika fahoriana noho ny fanantenana ny voninahitra ho avy. Ekeo ny asan'ny fanamasina fa ny fanamasina no mampaharitra atsika hiatrika fahoriana noho ny fanantenana ny voninahitra ho avy. Ny andininy fahafito ambin'ny folo farany havana nandeha raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova n'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara manam-boninahitra aminy koa. Tena tsy afa-misaraka ry havana, tsy afa-misaraka amin'ny fiaraha-manam-boninahitra amin'ny Kristy ny fiara-miaritra ny mafy sy ny fahoriana aminy koa. Tena tsy afa-misaraka amin'izay fiaraha-manam-boninahitra amin'ny Kristy ny fiaraha-miaritra ny fahoriana sy ny mafy amin'ny Kristy koa. Misy matsy ny olona zany ny anay ry tompo tena tianay amin'ilay fiarahana aminao dia ilay fiarahana miara manam-boninahitra. Alao zay tsy ilay miara-pahoriana aminao. Fa eto ry havana dia ny hoe tena tsy afa-misaraka ny fiaraha-manam-boninahitra sy ny fiaraha-miara-miaritra amin'ny mafy amin'ny Kristy. Tsy zava-mora foana mantsy ny fiainana mahampandova zany ry havana.
mpandova sy firaisana lova amin'ny Kristy, fa tena mitaky faharetana mantsy, tena mitaky faharetana io ry havana. Ary io faharetana io lay lalan'ny fiarahamanam-boninahitra amin'ny Kristy io lay faharetana io zany lay lalana mitondra makany amin'ny voninahitra, isika manam-paharetana. Ary zany no asan'ny fanamasina ry havana, mitondra atsika ho any amin'ny fiainam-boninahitra, fa mampaharitra atsika aloha hazaka sy afaka hiaritra ny fahoriana, ny olona voasedra pahoriana, ny olona manam-boninahitra eo amason'i Kristy. Fanamasina zany dia mampahery atsika aharitra n'izany, ny fahoriana manoloana atsika zany. Ry hava malala rehetra amin'ny Tompo, tsy vitsy ny olona no mikaikaika amin'izao vanim-potoana izao. Vanim-potoana sarotra, mampikaikaika ny maro, mampitaraina ary mampanaonao foana ny maro azy amin'izao vanim-potoana izao. Re atsika eto sero, anio moa zany aladiny lehilahy kristianina, betsaka ny ray mpianakaviana ny mamono tena, ny tsy fahazakana fiainana namono tena. Tsy vitsy ny ray mpianakaviana mivary lavo mamono eritreritra. Amin'izao vanim-potoana izao, anaovana antso ho an'ny lehilahy kristianina, ho an'ny lehilahy rehetra. Ry hava malala rehetra amin'to, ekeo ny asan'ny fanamasina. Fa manaiky ny asan'ny fanamasina eo amintsika isika, tonga olona manana faharetana. Zay le resahana hoe lasa manana lasonady, manana izany faharetam-pahoriana zany, tsy noho ny herin-tsaina akory, tsy noho ny mokon-doha akory, fa noho n'ilay fanantenana ny voninahitra fiombonana amin'ny Kristy. Zany no mahatonga atsika anana n'izany faharetana ny fahoriana izany. Izao fiainana izao ry havana dia manana an'izay ambarany amintsika, tena manan-kambara mihitsy izao fiainana izao. Raha ny feo an'izao fiainana izao ihany no hainontsika, dia tonga hitanondrika sy hamoy fo isika. Fa zay tena tokony havesa-tanja amintsika ry havana dia n'izay ambara ny fanamasina amintsika eto, fa ny fanahy dia miara-milaza amintsika fa ahoana ozy izy, fa zanak'Andriamanitra isika. 9:40 zany zay ambara ny fanamasina zany dia izao, na inona ambara ny fiainana, na inona zavatra hoentiny izao fiainana izao, zay ambara ny fanamasina aminao androany. Ny fanahy dia miara-milaza amintsika, zanak'Andriamanitra ianao. Raha zanak'Andriamanitra dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra, kanefa koa piray lova amin'ny Kristy isika ry hava malala rehetra amin'ny Tompo. Izany ry havana no antso zay ataontsika amin'izao fotoana izao, aoka ahery isika miatrika an'izao fiainana izao, tsy ho lehilahy na vehivavy resy n'izao fiainana izao, fa ho lehilahy sy vehivavy mahazaka sedra ny fahoriana noho ny fanantenana, fa fiaina koa avy tsara antoka. Zany no fiainantsika zany ry havana, tsy hoe azo antoka fotsiny, fa tena tsara antoka, lay ho avy mamiratra mandrakizay eo amin'ny fiainantsika ry havana. Zany fanantenana ny fiaina koa avy zany no ananantsika faharetana. Tsy eto amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika any Kristy, fa raha izany dia mahantra indrindra isika, mitanondrika isika, hamoy fo isika, fa mandehana lavitra, antenao lay tsara lavitra, dia ray lanitra ny lanitra, lay tanàna vaovao, lay nomaniny Jesosy ho aso anao, lay tanàna vaovao, lay Jerosalema vaovao. Zany ny ompana ny saintsika ry havana. Zany na tonga andro Paoly apôstôly nanao ny fijorombana vavolombelona, tsy ketrak'izay ozy izy Paoly apôstôly, na dia mielevina aza ny toetra ivelany, avozona isan'andro ny toetra anatiny, satria tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia vetivety foana, fa ny tsy hita dia maharitra mandrakizay. Ny loharanom-pahakiviana dia ny fiondrena mijery ny hita maso isan'andro. Inona ny misy? Ny fiondrena mijery ny ao anaty poketra, mijery ny ao an-trano. Fa eto ry havana dia manao antso iarahana amin'izao tongo-pira izao, jereo sy antenao lay tsara lavitra,
Zay efa nomaniny Jesosy asoanao dia ilay tanàna tsara, ilay Jerosalema vaovao, zany ry havana nomaniny Jesosy. Ary zany no anaovana antso fampahiresany ao anatin'izao hira anankiroa farany izao ny hoe tanàna tsara ary tsara antoka.
fe avana ny fe zavatra telo ny atao amin'ny fiangonana ny atao amin'ny kristianina efa ela angamby ianao ela eto ianao androany efa ela nanam-paniriana te hiala fa tsy afaka niezaky ny hiala fa tsy afaka fa voafatotra tsy he tena tsika akory nitondra anao any amin'ny fahafahana hitondra tsika any amin'ny fahafahana androany miantso anao ny tompo ekeo ny asany fanamasina fa ny fanamasina miasa ao anatsika zany ahatonga atsika ay manao ny sitrapon'Andriamanitra ka anafaka atsika any fanompona tsy toy ny fanompony andevon'ny tompo fa fanompony zanaka sy ny ray tiana zany ry havana lay fanompona voamariky ny fitiavana ny fanamasina zay eketsika hitarika atsika sy anjaka eo amin'ny fiainatsika no ahatonga atsika haritra na dia misedra ny mafy amin'izao fiainana izao azy lavitry ny famoizam-po lavitry ny fahakiviana sy ny fahaverezan-kevitra rehetra fa ho lehilahy mahery mijoro amin'ny finoana sy ny fanantenana an Jesosy Kristy tompontsika tsy misy ry havana tsy misy formule be dia be atao ahoana zany fa ny tenin'ny tompo aminao androany hoe amin'ny vava amin'ny fononona azahoana fahamarinana amin'ny vava no anekena azahoana famonjena teo afaka ve ianao androany maneke amin'ny vavanao hoe fanamasinao manaiky anao tarianao ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen